Alpha, Elohim, Shaddai, et Adonai se manifestera. Alors qu'on l'élève ce soir, nous allons déclarer ces paroles. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Adonai, se manifestera. Est-ce que tu veux dire ça avec mon corps? Yahweh, 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 Alpha, Elohim, Shaddai, se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifeste. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantez. C'est le nom de notre Dieu. Elohim. Se manifestera. Se manifestera. Est-ce qu'on peut l'appeler encore? Yahweh, Yahweh, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestera. Se manifestera. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux appeler ton Yahweh? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es celui qui était, qui est et qui sera. Alléluia. Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi, toute ma vie t'appartient.
Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es celui qui était, qui est, qui sera éternel. Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi, toute ma vie t'appartient. Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Je t'appelle quand tu es Yahweh. 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 Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Ce que tu commences, tu le finis. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, si tu l'as, il se manifeste. Si tu veux, il se manifeste. Si tu l'attends, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifeste. Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay anio asabotsy 12 ny volana marsa 2024. Ry hava malalo amin'ny tompo, tsara izany hira niraintsika teo, tsara tokoa. Manambara any Jesosy, ny anaran'i Jesosy, izy lay Adonai, izy lay Yahweh, izy rery ihany, izy lay Rafa, ry havana, izy lay El Shaddai, izy lay Andriamanitra mandrakizay. Raha miantso azy ianao dia malenao izy, raha mitady azy isika dia hita azy. Ry havana, efa niaona tamin'ny tompo marina ve ianao? Efa niaona tamin'ny tompo marina ve ianao? Faly izay miaraka aminao eto anio satria mbola famindrapon'ny tompo amintsika no mbola fahantsika hivavaka. Ary ny tenin'Andriamanitra anatona ny tompo hitady an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ry havana, alohany azahoantsika tenin'Andriamanitra ampahery antsika amin'ny herinandro vaovao izay nomboka rapitso, dia tsy maintsy tsika aloha mibebaka. Mila aloha isika manitsakitsana ny ao anatintsika tsiraray avy, miala amin'ny ratsy rehetra izany. Dia izay isika vao afaka ambolen'ny tompo ao anatintsika ny teny velona
izay teniny izany mba ampahery antsika. Ry havana ny tompo dia be famindram-po, be fitiavana izy, ary miantso antsika isan'andro isan'andro. Ny teny izay nomeny fanahy masina, anio ny amin'ny ibebahantsika izany, dia misy teny anankiray aloha ao amin'ny Salamo 4:30 momba ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Nefa ny mampitandrina izany ny fanahy masina, fa ny famindram-pony izay ho tonontsika miaraka rehefa avy eo raha ohatra misy baiboly any aminao dia afaka ianao miaraka manonona aminay tenin'Andriamanitra io Salamo 4:30 io. Fa io famindram-pony io zany dia ho an'izay tena mankatoa an'Andriamanitra ihany, ho an'izay tena manaraka azy ihany, izay tena manao ny sitrapony madidio. Ry havana, ho hitantsika ny teny 2:3 verset nomeny fanahy masina koa miaraka amin'izay ao aorianany amakiantsika anio. Manambara fa mila mitandrina zany isika ny amin'ny fanahintsika, dia hibebaka isika ao aorianan'izay. Ho raisintsika aloha ny ao amin'ny Salamo 4:30 dia ho hitantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra araka ny hira teo. Izy irery ilay alfa sy omega, ilay fiandohana sy fiafarany izao tontolo izao, ary hidera azy isika ary hibebaka isika rehefa avy eo, satria ny teny izay ho vakiantsika zao dia tena hoe fideranan'Andriamanitra izany, fiderana azy. Dia rehefa avy eo isika amaky ny teny anohizan'ny fanahy masina anio, ampibebahany antsika mihitsy zany, na dia hoe mamindra foara ny tompo. Dia ho vakiantsika ny Salamo 4:30 dia izy manontolo zany ho vakiantsika, dia hoaka ianao hiaino tsara, satria ny zava-dehibe nataon'ny tompo izany, nataon'ny tompo Andriamanitra, dia izay no hiderana azy mandrakizay ny famindram-pony. Famindram-pony mandrakizay, izay ilay hira no hainoantsika teo izy ilay Yahweh, izy ilay Rafa, izy ilay Elohima, izy ilay El Shaddai, izy ilay Adonai, izy ilay Jire, izy rery ihany zany no Andriamanitra, Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Ka raha ohatra isika te hiditra any an-danitra dia tsy maintsy any aminy ihany no hiafarantsika, tsy maintsy mibebaka isika mba tena ho raisin'Andriamanitra eo aminy. Aleloia. Andao vakiantsika ny teny miaraka vakiantsika rehetra raha misy baiboly any aminao, dia aoka ho tsapantsika tsara ny tiany fanahy masina ambara ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra, zany zany mamindra fo izy zany, ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra, zany hoe ny famindram-pony nataony tamin'ireo efa lasa rehetra teo aloha, ka mamindra fo amintsika ihany koa izy raha ohatra isika manaraka ny didiny. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 4:30. Midera ny tompo fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Midera ny tompo ny tompo, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy irery no manao fahagagana lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ireo fanazavana lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia ny masoandro mpanapaka ny andro, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namely ny voalohan-teraky Ezipta, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ka nitondra ny Israely nivoaka avy teo aminy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Tamin'ny tanana mahery sy ny sandry nitsotra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nampisaraka ny ranomasina mena, fa mandrakizay ny famindram-pony.
ka nampandeha ny Israely namakivaky teo afovoany. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Fa nanary any Farao sy ny miaramilany tao anatin'ny ranomasina mena. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nitondra ny olony ny tetiny tany efitra. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namely mpanjaka lehibe maro. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Ka nahafaty mpanjaka malaza. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia izy Jaona mpanjakan'ny Amorita. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Sy Oga mpanjakan'ny Basana. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary nomeny olova ny taniny. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia olovan'ny Israely mpanompony. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nahatsiaro antsika fony isika no ambaniana. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay manome anina ny nofo rehetra. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Niderahan'Andriamanitry ny lanitra. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Ry havana. Tena hoe ny famindram-pon'Andriamanitra dia mandrakizay. Mandrakizay. Izy nanao lanitra sy ny tany. Izy namoaka ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Ezipta. Ary izy ihany koa no mamindra fo amintsika. Ary mbola mamindra fo amintsika foana izy hatramin'izao ny amin'ny ratsy rehetra vitantsika izay ibebahantsika ao anatrehany. Ary ny amin'ny nanavotany antsika, nanafany antsika amin'ny toetra ratsintsika rehetra teo aloha. Famindram-pon'Andriamanitra izany. Raha mbola tena tsy ao amin'ny tompy ianao izay manaraka eto, dia miverena amin'i Jesosy fa izy irery ihany. Izy irery ihany no tompon'izao rehetra izao. Izy irery ihany no fiandohan'izao tontolo izao ary fiafaran'izao tontolo izao. Manambara ny ten'Andriamanitra miverimberina fa hoe mandrakizay ny famindram-pony. Hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia isika izany raha te hahazo ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsy maintsy mankatoa azy. Nefa ry havana, tamin'ny fanahy masina nanome ahy io teny io teo, dia nanambara izy fa ny fanahy izay manota no faty. Izany hoe nomeny ny teny momba ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra mandrakizay, fa tonga dia ambarany ihany koa nefa fa misy izany lalana tsy maintsy alehantsika ao. Vao mahazo an'io famindram-pon'Andriamanitra io isika. Ary hitantsika eto fa i Farao sy ireo miaramila ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto dia nariny tao anatin'ny ranomasina mena. Izany hoe ny fahavalony izany dia ariny. Eto ny miaramila ny Farao dia nariny tao anatin'ny ranomasina mena. Fa ny famindram-pony izany dia tsy tamin'ireo miaramila sy Farao ny famindram-pon'Andriamanitra, fa tamin'ireo zanak'Israely. Ary mbola amintsika amin'izao andro iainantsika izao. Tiantsika ny Tompo ary miantso antsika izy hibebaka ary tena hanantona azy ary hiala amin'ny ratsy fanao rehetra. Eo amin'ny andininy faharoa dia manambara hoe niderahan'Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy irery ihany izany no Andriamanitra avo indrindra. Tsisy akoatra azy. Tsisy akoatra ny Andriamanitra irery ihany. Izy irery ihany. Izy ilay Jesosy Kristy velona sy mahirevy any Nazareta. Izy ilay Yahweh nirahintsika teo. Izy ilay Rafa. Izy ilay Elohima. Izy ilay Saday. Izy ilay Jire. Izy ilay Adonai. Izy irery ihany. Fa ny Andriamanitra kely rehetra dia tsy mikaoty izany. Fa izy irery ihany no Andriamanitra. Aleluia, aleluia. Ao amin'ny bokin'i Ezekela, ny teny nomeny fanahy masina momba ny amin'ilay fanahy
ny fanahy izay manota no faty. Ezekela 20:4. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany. Indro ainy aina rehetra toy ny ain'ny ray, dia toy izany koa ny ain'ny zanany. Samy ay ireny, ny olona izay manota no faty. Amen. Io dia voambara ihany koa amin'ny version hafa anaty baiboly, fa ilay hoe aina eto dia hoe fanahy. Satria ry havana, ny fanahintsika io le aintsika io. Raha vao miala io dia vitatreo ny amintsika. Izany hoe ny amin'ny version hafa dia manambara hoe indro ay ny fanahy rehetra. Ny Tompo izany no miteny eto, Andriamanitra no miteny eto hoe indro ay ny fanahy rehetra. Oka ianao hamaky an'io Ezekela io 20:10 satria tsy ho ampy raha ho raisitsika, tsy ho ampy ny fotoana raha ho raisitsika eto daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra zany. Hoe hazavaina moa izany. Fa eto izany ny Andriamanitra dia miteny hoe indro ay ny fanahy rehetra, toy ny fanahin'ny ray, dia toy izany koa ny fanahin'ny zanany. Samy ay ireny, ny olona izay manota no faty. Ry havana, tsisy hafa-bela zany isika araka ny fitenenana. Raha ohatra ka manota isika dia ho faty. Vitatreo zany le hoe famindrapon'Andriamanitra tao amin'ny salamo novakiantsika teo. Ary ny tena zava-miseho dia eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10:20 hovakiantsika io. Amin'ny Ezekela zany 20:20. Ezekela 20:20, 9:7 ka hatramin'ny 10:20. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny heloky ny rainy? Raha ny zanaka no manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatoa azy, dia ho velona tokoa izy. Ny olona izay manota no faty. Ny zanaka dia tsy hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray dia tsy hitondra ny heloky ny zanany. Ny fahamarinany marina dia ho aminy ihany, ary ny faharatsiany ratsy fanahy kosa dia ho aminy ihany. Amen. Ry havana, samy hitondra ny helokantsika isika tsiraray avy. Samy hitondra ny tenantsika tsiraray avy isika. Tsy afaka hitondra ny helokantsika ny zanakantsika raha manan-janaka ianao. Raha tsy manan-janaka moa ianao, dia ny ray aman-dreninao na ny olona izay nitaizanao dia tsy afaka hitondra ny helokanao, fa ianao ihany no hijoro eo anatrehan'i Jesosy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy afaka hitondra ny helok'ny tsika tsiraray avy, helokantsika tsiraray avy ny olona hafa. Ary isika koa, ho antsika izay manan-janaka, isika koa tsy afaka hitondra ny heloky ny zanakantsika koa isika. Tsy afaka hitondra ny heloky ny zanakantsika koa isika. Fa izy ireo ihany no tsy maintsy mitondra ny heloky izy ireo ary mibebaka eo anatrehan'i Jesosy. Mibebaka eo anatrehan'i Jesosy. Eo ihany ianao raha ohatra ka hoe manaray aman-dreny ianao, ka mbola tsy niteraka na manao olana hitaiza, dia ianao tsy afaka hitondra ny fahotan'ny reninao na ny rainao na koa ny olona izay nitaizanao. Raha hitanao hoe manao fiainana maloto be ilay olona, dia ny mivavaka ho azy no azonao atao, fa tsy afaka hitondra ny heloky ny olona ianao, ary tsy afaka hitondra ny helokanao koa izy. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Izany no ibebahantsika an'io. Samy hitondra ny tenantsika tsika eo anatrehan'i Jesosy. Angataka ny famindram-pon'Andriamanitra mba hamelany antsika, mba hahazo famindram-po aminy isika, ary navotany tahaka an'ireo zanak'Israely nafana tao Ezipta, dia jerevana iny ny tantanan'ny Tompo an'ireo zanak'Israely tany an-tany efitra.
Ny kapan'izy ireny dia tsy mba tapaka. Ny fitafiany teny an-koditra dia tsy mba rovotra. Ry havana, izay ilay fitantanan'ny tompo be fitiavana amintsika izy. Ka isika izany dia tokony mitondra ny elokantsika eo anatrehan'i Jesosy. Mitondra ny elokantsika tsika rehefa avy eo anatrehan'ny tompo. Dia ao amin'ny bokin'ny Deoteronomia mbola manamarina ihany koa, Deoteronomia 3:7-20. Hoy ny tenin'ny tompo eo ao amin'ny Deoteronomia io 7:7-20 hoe: fa ny tompo, azafady hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa ny tompo Andriamanitrao dia afo mandevona, eny Andriamanitra saro-piaro izy. Amen. Ry havana, eo ilay famindram-pony hitantsika tao amin'ny Salamo 136. Fa eto izy dia manambara hoe fa ny tompo Andriamanitrao dia afo mandevona, eny Andriamanitra saro-piaro izy. Ry havana, mamaly zany Andriamanitra. Raha miaraka amin'ny fahavalo isika dia ho levo ny afon'Andriamanitra. Ho levo ny afon'Andriamanitra. Mitsoady an'izao, miala amin'ny fahavalo, miala miaramila ny Farao, asan'ny devoly izany, miala amin'ny Farao satria Farao no mamatotra. Mamatotra izany hoe tena hoe asan'ny maizina, iasan'ny Satana mihitsy izany. Dia miala amin'ny fahavalo satria i Farao no niraisina ho fahavalon'ny tompo. Dia tsarovy tsara fa i Satana dia fahavalon'ny tompo. Ary raha ohatra isika manao fiainana azo tontolo izao, dia lasa fahavalo ary lasa ho levo ny afon'ny tompo, tahaka ny nanariana ny Farao sy ireo miaramilany tao anatin'ny ranomasina mena. Ry havana, Andriamanitra dia afo mandevona. Ao amin'ny Salamo 7:20 koa raisintsika farany dia hibebaka isika rehefa avy eo. Salamo 7:7. Io no vakiantsika io. Hoy ny tenin'ny tompo ao, vakiako amin'ny anarany: misy afo mialoha azy. Aleo tompontsika hatreo amin'ny voalohany mihitsy, azafady tompo. Atompontsika amin'ny andininy voalohany Salamo 7:20. Andiny voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Io no vakiantsika io. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny tompo no mpanjaka, aoka hioby ny tany, aoka hiravoravo ny nosy marobe. Raona sy aizi-pito no manodidina azy. Fahamarinana sy fitsarana marina no fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalony manodidina izany. Mazava izao tontolo izao ny tselatra alefany. Mahita izany ny tany ka miorooro. Amen. Ajantsika hatreo. Ry havana, misy afo mialoha an'Andriamanitra. Afo mandevona. Afo mandevona io. Alaivo tsara intsony hoe afo ialohan'Andriamanitra eo alohany. Dia ka mandevona ny fahavalo manodidina azy. Aleloia, aleloia. Mandevona ny fahavalo manodidina azy. Androaka devoly isika rehefa avy mibebaka. Omay ny afon'ny tompo ny fahavalo izay manodidina antsika. Amen. Omay ny afon'ny tompo satria any tompo isika. Any tompo isika. Raha mbola tsy any tompo ianao dia anio ny fotoana iverenanao amin'i Jesosy fa aza mangatakandro tompo. Aza mangatakandro. Nefa tsarovy tsara fa anao ny safidy. Tsy terena izany. Fa fantaro tsara fa raha tsy miverina amin'ny tompo ianao dia ho ary mandeha valo manodidina azy. Amen. Ry havana, hibebaka isika, hangataka ny famindram-pon'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Oka isika hatsapa fa ny tompo anie
ka mbola mamindra fo izy amin'izao ora sy fotoana izao. Ho avy ny fotoana tsy isy ny famindram-pon'Andriamanitra intsony, ka dia ny mbola misy ny fotoana ahafahantsika miverina aminy dia aoka isika hiverina. Andao isika andohalika tompo eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra. Andao isika andohalika tompo. Ataovy ny fibebahanao. Ianao no mahalala ny otanao, mahalala ny fiainanao, mahalala izay tokony hibebahanao. Ka aza misalasala miteny amin'i Jesosy, aza misy afenina ny momba anao manontolo na dia kely akory ary, satria raha manafina ny otanao ianao dia tsarovy tsara fa hitan'ny tompo anie izany, ary tsy ho ambinina ianao raha manafina ny otanao, fa tsy maintsy miverina amin'ny tompo isika, tsy maintsy mibebaka isika, zay tsika vao ho raisina. Hivavaka isika tompo, hibebaka eo anatrehan'i Jesosy. Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy, miantso anao Jesosy, mangataka ny famindram-ponao tompo, satria tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay Jesosy eo, fa mpanota ratsy izay. Jesosy tompo, ianao lay Yeshua, ianao lay Rafa, ianao lay Adonai. Jesosy eo, tonga taminay ny teninao anio, fa mandrakizay ny famindram-ponao. Mandrakizay ny famindram-ponao Jesosy. Ka mbola misy ny fotoana iray ahafahanay mibebaka ho ianao. Ka indreto izahay iray malala, mangataka ny famindram-ponao, mitondra ny tenanay izay tsiraray avy Jesosy eo anatrehanao. Eo anatrehanao iray malala aho, mamelany elokay, mamelany tsy famendrehanay iray, satria mpanota izay. Mpanota izay iray malala aho, ary tonga aminay koa ny teninao teo, fa ny fanahy izay manota no faty, ary tsy afaka hitondra ny elokay ny zanakay, ary tsy afaka koa izay hitondra ny eloko ny zanakay. Tompo, mamindra fo aminay. Tsy afaka hitondra ny eloko ny ray aman-dreninay koa izahay, na ny mpiray-po aminay, na iza Jesosy. Ary izy ireo koa dia toy izany, tsy afaka hitondra ny fahotanay. Fa ho avy ny fotoana hijoroanay eo anatrehanao, ka tsy maintsy ho hita miharihary izahay. Tsy maintsy ho hita miharihary Jesosy eo, raha madio eo anatrehanao, raha mendrika eo anatrehanao na tsy. Jesosy eo, mifona aminao aho, mifona aminao ny amin'ny fisainako rehetra, izay eritreretiny isaiko tiaraka ny sitraponao Jesosy. Mamelay, diovy amin'ny ranao aho Jesosy, diovy amin'ny ranao ny saiko Jesosy. Oka ianao hanafaka izay rehetra tsy mendrika ao anatin'ny saiko. Tompo malala aho, diovy amin'ny ranao aho, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny olonao tsiraray avy izay mibebaka eo anatrehanao. Naiza naiza tompo no misy an'izy ireny. Jesosy malala aho. Eo koa Jesosy ny masonay. Diovy ny masonay Jesosy, ny amin'izay nojeren'ny masonay tiaraka ny sitraponao. Sasao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay, satria tompo, impiry ny fahavalo Satana no miapanga anay eo anatrehanao ray. Ka sasao Jesosy ny masoko, mifona aminao aho, ny amin'izay zavatra nojereko tiaraka ny sitraponao. Mifona aho Jesosy. Tompo malala aho, diovy ny sofinay tsiraray avy, ny amin'izay norenesinay, izay eninay tiaraka ny sitraponao. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, ny sofinay. Mba hare zava-tsoa mandrakariva ho anao Jesosy, avy aminao Jesosy. Tompo malala aho,
ny vavanay, ny lelanay Jesosy. Diovy amin'ny ranao tompo. Diovy amin'ny ranao Jesosy mba hadio ny vavanay. Mba homendrika Jesosy, anome voninahitra anao. Alao amin'ny vava ny tsiraray avy ny teny tsy mahasoa, ny teny ratsy, ny teny avinavina, ny fahasikana, ny fitsaratsarana Jesosy eo. Ibebanay eo anatrehanao. Ibebanay eo anatrehanao Jesosy. Ny vava ty mifosa Jesosy eo. Ibebanay eo anatrehanao Jesosy. Mamelanay tsiraray avy Jesosy. Ao Jesosy re mbola miaina amin'ny lainga Jesosy. Oky anao tompo hanafaka an'izy ireny, ary indrindra Jesosy eo amela azy ireny ray ala izy ireny afaratsy. Jesosy tompo, diovy amin'ny ranao soa ny vavanay. Diovy amin'ny ranao soa ny vavanay. Jesosy eo. Ny fonay Jesosy. Hoentina eo anatrehanao. Ny fonay Jesosy eo dia tranonao. Satria tempolinao izay fanay masina. Tempolinao izay fanay masina. Diovy ny fonay. Mba hadio am-po izay. Zay vao ahitanao. Eny tompo. Diovy ny fonay Jesosy. Satria tranonao. Tranonao Jesosy. Ilainao masina sy mendrika tanteraka ny fonay. Tompo malala ho any amin'iza moa izay ratsoany aminao. Ho any amin'iza moa izay ratsoany aminao Jesosy. Diovy ny tananay, ny tongotray, izay noraisy ny tananay Jesosy. Izay naleha ny tongotray Jesosy. Oky anao anadio amin'ny ranao soa. Anadio amin'ny ranao soa. Diovy Jesosy amin'ny ranao ny lohanay ka hatramin'ny tongotray. Ny tenanay manontolo Jesosy. Mba homendrika eo anatrehanao. Mba homendrika eo anatrehanao Jesosy. Ny ankonanay tsiraray avy Jesosy izay manana ankonana. Oky anao anadio ny vady aman-janakay. Anasan'izy ireo koa amin'ny ranao soa Jesosy. Sy ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Jesosy amboary. Amboary Jesosy. Ny olonao tsiraray avy. Misaotra Jesosy. Misotro ny ranao zay Jesosy. Sotro ny ranao zay Jesosy. Oka ny ranao anadio ny anatin'ny taovanay, ny tenanay Jesosy. Anapotika andrava ny retina rehetra ao anatinay Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ampahery anay, anadio anay, anafaka anay. Fanay masina. Fanay masina tsara indrindra. Mangataka ny fanatreana. Mangataka ny fahafenona avy aminao. Fenoyanao izay fanay masina. Satria milanao fatratra izay. Milanao fatratra izay fanay masina. Ho any amin'ny iza mo izay. Ianao le fanay ny ray. Fanay ny ray no ilainay. Ameno anay. Fenoyanao izay fanay masina. Fenoyanao izay fanay masina. Tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Batateraky ny fahamasina. Eny tompo ho avy tsy ho ela ianao. Ho avy tsy ho ela ianao Jesosy. Efa hidy ny boky ny lanitra. Efa hidy ny boky ny lanitra. Efa hidy ny boky ny fiainana. Efa hitsahatra ny fanoratana ny anaran'ny olona any an-danitra. Ze ho any an-danitra. Efa kely sady hidy ny boky ny fiainana. Rehefa hidy izany dia tsy azo sokafana izy. Fa ho avy ny tompo ampiakatra, ampiakatra izay efa voaomana. Izay efa voaomana. Ho avy ny anjely ametraka ny tombo-kase alohan'ny ampiakarana izay efa voaomana. Ho anisany vai ianao. Ho anisany vai ianao. Aza miazakazaka intsony amin'ny faharatsiana. Aza miazakazaka intsony amin'ny fanaovan-dratsy. Fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Kely sisa dia tonga ny tompo. Maro ny miazakazaka
miazakazaka mafy ho any amin'ny elo. Amin'izao fiainana izao, amin'izao farany izao, miazakazaka ny fahavalo mitady izay arapany. Maro ny voafitaka na ny kristianina azy amin'izao andro farany izao. Betsaka ny miazakazaka amin'ny lalàna malala, betsaka dia betsaka. Mifoaza ianareo, mifoaza ianareo fa tsisy intsony ny fotoana mihay mafy hatrany ny fony zanak'olombelona, mihay mafy hatrany ny fony zanak'olombelona. Tsy mahita izay fikirana intsony, kely sisa dia hidiny ny varavarany sambo, kely sisa dia hidiny ny varavarany sambo ho any an-danitra. Andro farany izao, andro farany izao, miomana ianareo fa tsisy intsony ny fotoana, tsisy intsony ny fotoana. Sotranao Jesosy. Aza variana intsony, mihaino fosafosa, mihaino fanaratsiana. Aza lanina amin'izany intsony ny fotoananao. Aza lanina amin'izany intsony ny fotoananao. Fa miova, miasa, mitomboa amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, miova. Aoka ho masina anatiny sy ivelany ianareo. Aoka ho masina anatiny sy ivelany ianareo. Tadidio ny teny nomeko anareo ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Fa ny tsy marina dia mbola hay tsy ho marina ihany. Ny maloto dia mbola hay haloto ihany. Tsy hitanareo vaizany, tsy hitanareo vaizany. Fa ny marina kosa dia hay marina. Mijoroa ianareo, mijoroa ianareo. Ary ny masina dia aoka mbola hay masina ihany. Aoka mbola hay masina ihany. Fotoana ny fanozongozonana izao. Mitsakitsana, itsakitsana ny eny amin'ny rava, eny amin'ny hazo. Mihitsana ny ravina, fa ny voa dia mitoetra eny amin'ny hazo. Zay no zavatra miseho amin'izao ora sy fotoana izao. Hazo anankiray dia hitsana ny fay izay tsy namokatra, fa ny voa no tavela. Fotoana ny fanangonana izao, fotoana ny fanangonana ny voa tsara izao, fa ny voa ratsy. Izany hoe ny fay izay latsaka dia ho maina, dia ho entin'ny rivotra ho dorana any amin'ny afo tsy mety maty, any amin'ny afo tsy mety maty. Toy ny mahita hazo aho, toy ny mahita hazo anankiray. Ny voa tavela, efa tsisy ravina intsony, efa nahitsakitsana ny ravina. Ry havana efa latsaka amin'ny tany ny ravina maitso, efa latsaka amin'ny tany ny ravina maitso. Ny voa eo amin'ny hazo, ny ravina maitso izay tsisy voa dia efa mitany. Ireny no lasa malazo ary hoentina any amin'ny afo tsy mety maty, afo tsy mety maty. Aoka ho voan'Andriamanitra ianao, aoka ho tena voa tsara ianao. Ho avy ny fanakokoroana, ho avy ny fitsarana, ho avy anangona ny voaloboka izay tsara indrindra. Fa efa misy ny latsaka izay lo, misy ny maitso tsy naniry, izany hoe tsy nanao ny asan'Andriamanitra, ary misy ny efa feno biby. Ry havana, voageja ny ota va ianao, misarà amin'ny ratsy. Fa ho avy avertissement, ho avy ny
Ho avy ny tompo, mifoaza ianao, mifoaza ianao. Roainy devoly dia handositra anareo izy. Ahoana no kamo mandroaka devoly ianareo? Misy olona kamo mandroaka devoly. Vomia izy mitondra namana manatona. Roay izy na andro na alina. Zay no ady etrehanao. Zay no ady etrehanao. Fa miha mitombo ny fahavalo. Ny fandrika dia miha mitombo. Miha mitombo ny fandrika ataon'ny Satana. Tsy hitanareo va izany? Maro eran-tany ny fandrika ataony amandriana anareo. Ka mila mandroaka devoly foana ianareo. Na andro na alina. Ary amin'izao fotoana izao dia efa niteny aho fa efa tonga amin'ny fotoanan'ny Joela mpaminany ianareo. Ary koa tahaka ny ao amin'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly. Iseho ny fahagagana. Ahita ny tompo ianareo. Aminany, anonofy rehefa tena ao amin'ny tompo ianareo. Maro ny mbola matory. Maro ny mbola matory. Mila mifoa. Mila mifoa ianao. Mila mifoa ianao. Satria tsy ahita ny tompo mihitsy ianao raha ohatra tsy mifoa anatin'ny toromaso fanahy. Aza miandry fotsiny. Aza miandry fotsiny. Isam-batan'olona hoy aho. Isam-batan'olona no hitondra ny eloka ny ao anatrehan'ny Ray. Inona no entinao? Inona no vokatra hoentinao eo anatrehan'ny Ray? Inona no vokatra hoentinao anatrehan'ny Ray? Inona no ambaranao eo anatrehan'ny mpanjaka ny mpanjaka? Eo anatrehan'ny mpanjaka ny mpanjaka. Rehefa ho avy fotoana. Rehefa ho avy ny fotoana ijoroanao eo anatrehany. Fa tsy maintsy ho tonga izany. Tsy maintsy ho tonga izany. Zezy. Zezy. Sotranao Jesosy. Sotranao Jesosy. Roainy devoly dia handositra anareo. Roainy devoly dia handositra anareo. Ny fanahy masina miasa ao anatinareo. Ny tompo miasa ao anatinareo. Ny rany no afo mandevina ny fahavalo rehetra. Araka ny teny tonga teo. Ny rany no afaka mandevina ny fahavalo rehetra. Ary ny tompo no miasa fa ianareo dia fitaovana fotsiny ihany. Roainy devoly ao an-tranonao. Amin'ny toerana misy ianao. Okenao hitsangana. Efa nomena fahefana ianao. Anao ny asan'Andriamanitra. Eny miaramila ny tompo ny anjely hiaraka hiasa aminareo. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no hitsangananay. Tsy andidinay ny asan'ny maizina rehetra. Tsy anakevitra anam-pahefana aminay izany asan'ny Satana rehetra. Dia roana amin'anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torana amin'anaran'i Jesosy. Torana amin'anaran'i Jesosy. Torana amin'anaran'i Jesosy. Miala totokatrano ny asan'ny maizina rehetra. Miala tsy manakevitra manam-pahefana. Didiko amin'anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miala nareo entina nareo Satana. Fitena amin'anaran'i Jesosy. Fitena amin'anaran'i Jesosy. Fitena amin'anaran'i Jesosy. Entina nareo andavaky ny elo plasinareo. Miala nareo miala ny devoly ny Belzebuba. Didina amin'anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Fitena amin'anaran'i Jesosy. Fitena amin'anaran'i Jesosy. Fitena amin'anaran'i Jesosy. Verany andavaky ny elo nareo. Any plasinareo. Miala nareo tsy manakevitra tsy manam-pahefana aminay. Miala nareo. Miala devoly Lucifera dia fitena amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Miala amin'ny ankohona. Miala amin'ny vady aman-janaka. Miala entina nareo andavaky ny elo ny plasinareo. Tena amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Miala devoly dragona fitona. Tena amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Miala amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo. Tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo ny tedan-dragona fitoroa. Tapahana amin'ny sabatry ny tompo. Rano Jesosy mandravarava. Mandravarava manapotipotika ary manitika ny mandavaky ny elo. Mandavaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo devoly mena rana ela. Tena amin'anaran'i Jesosy. Tena amin'anaran'i Jesosy. Miala totokatrano. Miala vady aman-janaka. Miala tsy manakevitra tsy manam-pahefana. Torana amin'anaran'i Jesosy.
torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, miala ambony ka hatrany ambany, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, rafana amin'irany Jesosy, rafana amin'irany Jesosy, miala devoly Jezebely, mientanao zay rehetra no tady dia mientanao verana emelana raha Jesosy zay Nazareta, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, miala devoly Jezebely, tena amin'irany Jesosy, tavaky ny elo plasinao, tavaky elo plasinao, entanao rano Jesosy, rano Jesosy, feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, tavaky ny elo plasinao, verana tavaky miala devoly zazavavindrano, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena Jesosy, verana tavaky ny elo devoly zazavavindrano, verana tavaky ny elo devoly zazavavindrano, tena amin'irany Jesosy, verana tavaky ny elo, tena amin'irany Jesosy, miala entanareo tavaky ny elo plasinareo, miala ambony ka hatrany ambany, miala ambony ka hatrany ambany, tany fona plasinareo, tena amin'irany Jesosy, tena miala devoly mialaka fahafatesana, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy devoly mialaka fahafatesana, miala tsy ambinina tsy manakeza fa resinareo miatotokantrano miala ny devoly mpamon'olona tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, miala amin'ny ampona faresinareo, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy andavaky ny elo plasinareo, entanareo andavaky ny elo plasinareo, mialanareo devoly rehetra mandringana rehetra, miala ny rehetra mandringana agna devoly mandringana, miala ny devoly mandringana, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, miala ny devoly faky vina, torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, venana andavaky ny elo, torana amin'irany Jesosy, miala tsy manakeza fananay, miala ny rehetra ratsy tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, andavaky ny elo plasinareo, miala nareo, tsy mipetapetaka amin'ny ankonanay, tsy mipetapetaka amin'ny fanananay, tsy mipetapetaka amin'ny gropoko, tsy mipetapetaka torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, miala zany devoly mpamosavy fanafian'ny mpamosavy zay dia torana amin'irany Jesosy, tsy ambinareo, tsy ambinareo, fa torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, andavaky ny elo plasinareo, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, miala nareo devoly mpanafika rehetra izay tanatina fily dia torana amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy devoly ny ozona rehetra, io zany dia tsy ambinina zany, tsy ambinina amin'ny ampona, tsy ambinina aminay, fa torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, Andriamanitra anay dia Andriamanitra afo mandevy, torana amin'ny afo Jesosy, torana amin'ny afo Jesosy, miala zany devoly ny ozona rehetra, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany devoly manakana amin'ny fitahiana rehetra, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy devoly manakana ny vavaka tsy tonga any an-danja dia torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, andavaky ny elo plasinareo, andavaky ny elo plasinareo, miala nareo, miala ny devoly fakiviana tena amin'irany Jesosy, tena amin'irany Jesosy, miala amin'ny ankohona, miala amin'ny tokantrano, tena amin'irany Jesosy, tsy manan-kerany ianareo, devoly manimba ny asan'Andriamanitra dia torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, torana amin'irany Jesosy, andavaky ny elo plasinareo, miala nareo, eto hitanareo Satana, eto hitanareo andavaky ny elo plasinareo na raha Jesosy efa Nazareta, sotranao Jesosy, sotranao Jesosy ka ny ranao andrakotra ny tokantranonay tsiranay ihany, oka ny ranao andrakotra ny tokantranonay tsiranay ihany, andrakotra ny fanananay, oka ianao Jesosy, anjaka amin'ny fiainanay tsiranay ihany, misaotra Jesosy fanay masoko anao hiasanay, torana aminà, torana aminareo Jesosy ny asan'ny maizina rehetra izay mbola apetapetaka na inona na firy dia any andavaky elo plasinareo na raha Jesosy Nazareta, eto nareo ranao Jesosy mandrakotra anay, saotra Jesosy, rakofo ambanin'ny tana maherinao zay, rakofo ambanin'ny tana maherinao zay, misaotra Jesosy, voninahitra ho anao, tera ho anao, haja ho anao, ranao tompo mandrakotra ny efitrano rehetra, ny trano rehetra, ny rindrina rehetra, ambony ka hatrany ambany, ny momba anay manontolo, ny fitafianay, ny toerana misy anay, ranao Jesosy ny andrakotra ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy, manodidina ny tsiraray avy, oka ny anjelinao ny aradia aminay tsiraray avy, naizanaiza misy anay, oka izy ireo niaro anay Jesosy, ka misaotra anao, ny tera ho anao, haja ho anao, voninahitra ho anao, misaotra raio, aleluia, 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 amen. Aleluia. Aleluia, saotra tompontsika ny amin'ny fibebahana na bebahan'ny tompontsika teo ary koa ny fanahy masina izay tonga nanome teny antsika voninahitra ho an'i Jesosy. Dia omeko ny zokerika ny toy ny fotoana ny amin'ny fampahirizana antsika zany anio.
Amen. Sotra Jesosy ty. Amen. Aleloia. Dia faly miarabanao aminaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Dia ho ampitombona amintsika tsirairay avy tokoa ny fahasoavana, ny fiadanana amin'Andriamanitra iray ary koa ny firaisana amin'ny fanamasina. Dia hiomana amin'ny teny fampizarantsika, fampaherezana. Ny teny horaisintsika dia eo amin'ny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Miomana izany tsika eo amin'ny Jaona toko fahaenina, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, fa alohan'izany dia mbola hivavaka tsika hametrahantsika ny tenin'ny Tompo mangataka ny fanamasina tsika ry havana. Vavaka tsika Tompo, eny iray any an-danitra. Misaotra anao izahay satria mihaino anay isan'andro ianao, mandrakizay tokoa ny famindramponao, fa tsy mijery ny araky ny fahotanay ianao, tsy mijery ny araky ny fahadalanay, fa mamindra fo mandrakariva. Ka dia matoky izay Tompo, fa mibebaka teo anatrehanao, fona teo anatrehanao dia mamela hevitra tokoa ianao mamindra fo, ary indrindra misaotra amin'ny fiteninao, fanamasina efa namangy anay, ka niteny taminay fa mila mamoha tsara izay Tompo, fa tsy voaratsy, ary esorinao ny ravina raha tsisy ravina fotsiny dia hilatsaka izany ary hodorana Tompo. Izany no fangatanay mandrakariva, mba hiasa ianao ka raha hifampizary izay Jesosy, ny teninao dia ny teninao no hamokatra aty anatinay, hitondra fo. Raha izay tsirairay avy izao Jesosy dia handray ny vokatra, ary indrindra hitondra vokatra ihany koa mba ho amin'ny fiainanay, ho anao irery ihany, satria izany no tianao hamokatra ho anao irery ihany. Ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkaino izay, hidiana fanamasina, tenena fa voninkaino ny mpanomponao, oka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany, ary oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. 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 Vakiantsika aloha izany ny teny eo amin'ny Jaona toko fahaenina manontolo, tsy manontolo azafady fa manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia ho hitantsika eo izany ny manambaran'ny fanamasina ny amin'ny fanazavana amin'izay. Ny lohateny ato amin'ny baiboly koa dia hoe ny nampihinanan'i Jesosy ny 5,000 taorian'izany dia lasa Jesosy nita ny ranomasin'i Galilea, dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra, dia nipetraka tao izy mba ny mpianany, fa efa akaiky ny Pasika, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo ho an'ireo? Nataony izany mba hizahany toetra azy. Fa izy nahalala ihany izay efa ataony, dia namaly azy Filipo hoe, na dia mofo vidiana amin'ny denaria 200 aza tsy ho ampy azy rehetra ananany kely avy. Ny mpianany iray i Andrea, rahalahin'i Simona Petera, dia nilaza taminy hoe, misy zazalahy manana mofo varim-bazaha 5 sy hazan-drano madinika 2 aty, fa ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, nasaivy mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo, dia nipetraka ireo ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra izy, dia nizara izany tamin'izay mipetraka hihinana. Ary ny hazan-drano koa dia arak'izay nilainy. Rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angoniny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nafenoarina 12 ny sombintsombiny mofo varim-bazaha 5 izay ambiny tsy lanin'ny mpihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa
noho ilay mpaminany izay tonga eto amin'izao tontolo izao. Rehefa fantatr' Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeliny ataony mpanjaka dia lasa niala indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Aleloia, amen. Tsara ny tenin'ny tompo ary teny izay fahentsika matetika dia teny entsika izany amin'ny fanazavana, amin'ny fampianarana, raha ohatra ianao izany efa manaraka ny tenin'Andriamanitra. Fampianarana matetika izay ampaherezana antsika izany aloha dia averina foana fa tsara isika izay manara-dia ny tompo, manara-dia ny hoe Jesosy Kristy mazoto mamaky, mamerina ary mahafantatra tsara ny tantaran'i Jesosy io izany manomboka ao amin'ny Matio, Marka, Liko, Jaona dia ny asan'ny apôstôly. Ireo izany aloha izay mitantara ny fiainan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia tsara ho fantatra mihitsy. Raha vao tsy mahafantatra an'ireo tsika dia mieritkeritra ary mora variana satria na ilay Jesosy Kristy izay arahantsika ary tsy fantatsika fa mila fantatra izany iza moa ilay Jesosy izay resahantsika eto foana. Eto dia amin'ny lohateny araka ny teneniko teo hoe ny lohateny eto amin'ny baiboly dia hoe ny nampihinanan'i Jesosy ny 5,000 lahy. Io izany ho raisintsika io lohateny io avy eo fa ary io ampifandraisantsika ny amin'ny teny izay nomeny mpanompony teo tsy mifampiresaka izay mianadahy fa izy izany nanome an'ilay salamo 130 dia hoe mideraha ny mpamonjy ry Israely. Mideraha ny mpamonjy ry Israely dia be dia be moa izany teny izay nivakiana teo fa ilay lohateny io izany misy ifandraisany amin'izay efa omentsika sady izao. Mety gaga isika hoe ny hira satria misy hira rehefa manomboka ny fotoana fiarahana ohatr'izao izany dia manome hira na mama Felisiana ny tenako alohan'ny fotoana izany mba hiomanantsika sady hiomanantsika ara-panahy. Tamin'ity izany ny hira dia mety gaga ianao inona daholo ary izany teny nambara tao amin'ny hira tao izany. Nisy ny hoe Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai. Mety gaga ianao raha mbola tsy mahafantatra tsara ny ten'Andriamanitra amin'ny baiboly malagasy tsy tena ambara loatra izy io fa anarana izay nomena an'Andriamanitra io. Ilay Andriamanitra mpamorona. Andriamanitra mpamorona amin'ny teny amin'ny baiboly teo aloha izany ny testameta taloha dia teny Hebreo no nakana anazy. Na ny lohateny ary amin'ny teny Hebreo izany izay nanaovana an'io izay teny nanoratan'ny Mosesy rehefa namaky nanoratra ny baiboly indrindra ilay 5 voalohany izany dia misy lohateny amin'ny teny jiosy ilay izy fa tsy mitovy amin'ny lohateny amintsika hoe Genesisy na hoe Levitikosy. Hafa ny anarany omeny zareo anazy. Tsy ho teneniko eto moa izany mba tsy ho lava ny resaka fa amin'ny jiosy ny anarana Elohim, El moa izany atao hoe El rehetra rehetra dia Andriamanitra. Elohim dia ilay Andriamanitra mpamorona. Izay ny dikan'ny Elohim. Izay mahatonga an'izy hoe mety gaga ianao hoe iza indray ary izany inona daholo indray eto anarany reto. Fa Andriamanitra ihany io fa io ilay anaran'ilay Andriamanitra mpamorona io Elohim io. Misy izany ilay teo koa hoe Rafa. Rafa dia ilay Andriamanitra mpanasitrana. Izay izany raha fantatsika tsara fa haitsika matetika ny hoe anjely Rafael. Io Rafael io dia ilay anjely manasitrana. Io izany rehefa n'Andriamanitra rehefa nasitrana ny olona izy tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Misy ny anjely Gabriel dia mitondra anarana hafa ihany koa. Dia misy izany atao hoe Adonai. Adonai izany teny Hebreo izany. Teny Hebreo izany izay ao amin'ny testameta taloha ihany koa nampiasaina anazy ny atao hoe Adonai dia hoe ny tompo. Seigneur, izay ny filazana azy amin'ny teny frantsay. Ny tompo, ny Adonai izany dia hoe Seigneur na ny tompo. Ka aza gaga isika hoe fa nahoana indray niova indray ny fotoam-pivavahana arahanay ato fa lasa anarana hafahafa daholo indray no resahan zareo. Fa io resahantsika io dia amin'ny teny
teny Hebreo zany azafady zay no resahana. Ohatra tsika zany malagasy rehefa hoe anarana, io zany tsy fanampina anarana ihany koa fa anarana reo io zany mila fatsahivana ihany koa hoe tsy fanampina anarana fa anarana. Rehefa miteny zany amin'izao fotoana izao rehefa miteny hoe Jesosy misy de miteny mihitsy hoe fanampina anarana Jesosy amin'ny teny amin'zareo any amin'ny latina moa zany, Amerika latina de tena tian'zareo mihitsy manao anarana hoe Jesosy, fanampina anarana indrindra. Tsy fanampina anarana zany hoe Jesosy zany fa anarana. Zay mahatonga an'izy hoe rehefa mandroaka devoly de roahana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy hoe roahana amin'ny fanampina anarana. Zay zany mila fantatra daholo zany zay satria raha tsy mahafantatra isika dia manaonao foana. Ka le anarana Jesosy zay tononontsika io misy testameta taloha indray zany ny testameta vaovao dia nosoratana tamin'ny teny araméen na teny grika koa indrindra. Ka rehefa tonga ny grika nanoratra anazy dia nadikany hoe Jesosy fa tsy zay ny anarany tena hoe tena anarany amin'ny Hebreo. Ny anaran'i Jesosy amin'ny Hebreo dia hoe Yeshua. De zay mahatonga raha teny indray zany tsika satria voatonona matetika eto zany Yeshua dia Jesosy Kristy zany le Jesosy. Le Kristy dia Masia, zay ny dikany atao hoe Kristy amin'ny Hebreo indray zany. Hoe Jesosy Kristy Yeshua en Masia, zay ny fanonona anazy amin'ny teny Hebreo zany. Zany hoe misy fampianarana kely fa fampahafantarana antsika fa raha miteny anarana antsika zany hoe Yeshua dia le Jesosy Kristy mihitsy io. Yeshua en Masia de Jesosy Kristy. Le Mesia amin'ny teny frantsay koa izy de atao hoe Messie fa Masia zany izy amin'ny teny Hebreo Yeshua Masia. Ka zay indrindra no resahantsika alohan'ny hidirantsika amin'le Jaona toko fahaenina teo. Amin'ny lohateny zay nomen'ny mpanompony teo zany amin'ny salamy fahaenina amby telopolo amby zato de hoe miderany mpamonjy ry Israely. Eritrereto fa tamin'izany tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka no tena noratra betsaka any amin'ny salamo dia ny teny hoe miderany mpamonjy ry Israely. Iza le mpamonjy? Maninona izy tsy miteny hoe miderany mpamorona ry Israely, mpamorona an'izao tontolo izao maninona izy tsy miteny hoe midera le Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany fa ny mpamonjy dia zay zany mila fantarintsika hoe ny dikany hoe Yeshua amin'ny teny Hebreo zany dia mpamonjy. Zany hoe Yeshua io ny dikany koa amin'ny teny frantsay moa zany hoe salut. Zay le hoe rehefa mpamonjy zay mahatonga ny any amin'ny Matthieu zay ny tenintsika hoe raha mamaky Matthieu tsika de hoe misaoran'ny tompo fa tamin'i Jesosy teraka de efa mpamonjy no teraka ho antsika. Ny mpamonjy no teraka ho antsika de hoe Emmanuel hozy izy anisan'ny anaran'ny tompo koa zany ilay tonga ety amin'izao tontolo izao. Zay zany misy zay mahatonga an'izy hoe misy anaran'Andriamanitra zay ampiasaintsika zany amin'ny teny andavanandro ataontsika fanampina anarana na ampiasaina vakitsika amin'ny testameta taloha vaovao amin'ny Matthieu, Marc, Luc, Jaona teo araka ny resahana teo fa ny dikany hoe mpamonjy dia Yeshua. Ka raha hideran'ny mpamonjy zany ny zanak'Israely eto de iza no niderainy? Le Yeshua. Tamin'izany mihitsy Davida de efa zay le hoe ny baiboly rehetrarehetra de efa nanambara ny ahatongavan'i Jesosy. Jesosy Kristy ihany no ambarana eto hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, hatrany amin'ny apokalipsy. De tsisy afa-tsy Jesosy Kristy tsisy Jesosy Yeshua ihany zany nambarana eto hoe hideran'ny mpamonjy hideran'ny Yeshua. Zay no teneniny tamin'ny zanak'Israely eto amin'ny salamy fahaenina amby telopolo. Ho vakiky kely ao amin'ny farany eo satria mety tsy hiverina intsony amin'ny tamin'ny salama eto fa hitantsika fa misy ifandraisany ao amin'ny Jaona toko fahaenina andiny dimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy na anomboka amin'ny andiny efatra amby roapolo amin'izay mba ho hitantsika amin'le hoe mpamonjy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka naneho ny hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika. Zay hoe fa mandrakizay ny famindram-pony tamin'izany izy de efa miteny hoe mandrakizay ny famindram-pony hatramin'ny
hatramin'izao mbola tonga ny famindrapon'Andriamanitra arak'ilay teny teo mibebà fa ho avy ny tompo. Fa inona no teneniny hoe na aneo ny hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika. Ny hery namonjy antsika dia tsisy afa-tsy Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana dia afaka tamin'ny fahavalontsika isika. Izay ilay androana ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka ny ran'i Jesosy hanadio antsika. Izay mahatonga antsika afaka amin'ny fahavalo. Ny dikan'ny devoly io na hoe Satana, izay koa zany fanazavana kely koa, ny Satana dia amin'ny teny hebreo hoe Satana. Dia ny devoly dia tamin'ny teny grika hoe diabolos. Izany hoe diabla mitovy ihany ireo izany. Fa na dikan'ny teny grika hoe diabolos dia natao hoe devoly, dia Satana amin'ny teny hebreo dia ny dikan'ireo anankiroa ireo dia hoe fahavalo, adversaire amin'ny teny frantsay. Izay ny dikan'izy hoe ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika. Izany hoe Jesosy ilay mpamonjy manafaka antsika amin'ny Satana sy ny asan'ny devoly. Izay zany mila fantarintsika tsara hoe ahoana moa zany ny tenin'Andriamanitra io fa hatramin'izany efa nanambaran'i Davida fa ho avy ilay mpamonjy Jesosy Kristy hanafaka antsika amin'ny asan'ny Satana. Ka izay mahatonga antsika hoe azakamy tenin'ny fanahy-masina teo zany aza mahalaina hozy izy na matahotra ihany koa mandroaka ny devoly. Mila roahana ny devoly. Roahana ny devoly fa fahavalo sy mpamitaka ilay Satana zany. Dia andininy dimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy izay manome hanina ny nofo rehetra. Hitantsika eo fa rehefa namaky ny Jaona toko fahaenina tsika dia inona ny tena resaka ao? Izay ilay lohateny. Dia lohateny resahana dia ny nampihinanan'i Jesosy ny 5,000 resaka hanina zany, resaka sakafo raha toa hoe tsonona ilay resaka. Fa eto dia ilay mpamonjy, ilay midera ny mpamonjy Israely teto ilay Jesosy Kristy dia hoe midera fa izy no manome hanina ny nofo rehetra. Hitantsika amin'izany fa hoe tsy miova, izay ilay hoe tsy miova ny tenin'ny tompo hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Mitovy ihany ny teniny na tany amin'ny testameta taloha na amin'ny testameta vaovao fa manome hanina ny nofo rehetra ary naneho fahagagana izy. Dia midera ny lanitra, azafady andiny faha 4, mideran'Andriamanitra ny lanitra fa mandrakizay ny famindrampoana. Izany hatramin'ny lanitra ary nasainy nideran'Andriamanitra. Tsy tsika ety an-tany ihany izany no mideran'Andriamanitra fa ny lanitra ihany koa. Dikan'izany ny anjely sy ny olo-masina any dia mampirisika anao zany, izay ilay fampirisihana foana raha mihaino izao fampianarana izao tsika dia matetika miofana any amin'ny apokalipsia ny tenin'Andriamanitra izay ambara. Raha mamaky ny apokalipsia manontolo dia tsisy afa-tsy ny fiderana sy ny tantaran'ny lanitra. Ary Jesosy rehefa miteny dia miteny foana hoe ny fanjakan'ny lanitra, ny fanjakan'ny lanitra. Izy zany tsy mba miteny ny fanjakany ety an-tany fa ny fanjakan'ny lanitra. Efa raisiko sady ary amin'ny farany ary. Aminaran'i Jesosy andininy faha 5 amin'ilay Jaona toko fahaenina. Rehefa fantat'i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy an-keriny ataony mpanjaka dia lasa niala indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Izay ilay hoe fanjakan'ny lanitra ny Jesosy ny tadiaviny sy ny toriany fa tsy fanjakany ety an-tany. Ny olona zany vao nahita anazy hoe tena manao fahagagana ity ranamany ity ka andao samborina, andao raisitsika dia raisina an-kері mihitsy ary. Izay ny amin'izao fotoana izao ny olona ety amin'izao tontolo izao mahazatra antsika amin'izao fotoana izao raha misy olona mahagaga sy manome hoe matanjatanjaka dia tonga dia io ny tena izy, io ny tena izy dia raisina an-kely fa Jesosy tsy nandeha tamin'izany fa ny anazy ny fanjakan'ny lanitra ny toriany dia tsy nijanona teo izy fa niala hozy izy dia nakany an-tendrombohitra. Eto moa izany efa miditra amin'ny Jaona toko fahaenina tsika dia Jesosy alohan'ny miasa na hatramin'izay rehefa hoe eo nanao ny asan'Andriamanitra izy na eo amin'ny olona dia makany an-tendrombohitra izy aloha mivavaka. Izay zany amporisihana mandrakariva aza kivy koa mivavaka, aza reraka mivavaka, mivavaha mandrakariva. Ny anazy ny mivavaka no tena nataony be dia be fa rehefa tonga ny asa dia izay no tena mahagaga, hoe mahagaga amin'ny ary tsara ianarantsika moa izany
sy efa fahaizana antsika foana hoe mivavaha mahereza mivavaka, mahareta mivavaka, fa Jesosy dia naharitra mivavaka nefa izy ary le Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Miresaka amin'Andriamanitra izy dia rehefa tonga izy midina avy any an-tendrombohitra dia mahagaga indraindray ary izy tsisy mivavaka lava be intsony. Eto izany izy eo amin'ny aoriana kely eo vakitsikizy rehefa avy eo fa nisaotra izy, niandrandra ny lanitra izy dia nisaotra dia tonga dia nizarainy ilay mofo dia lasa fahagagana. Izany hoe Jesosy izany efa miomana mialoha. Izay ilay izy hoe tsy hoe izay ilay hoe mibebaka, mila madio foana isika isan'andro adio anatiny sy ivelany dia miomana amin'ny mivavaka fa ny fiainantsika izany ilay fahagagana amin'ny fiainantsika dia ilay zavatra iainantsika isan'andro rehefa mivoaka ny tranontsika raha miasa tsika na hoe manao asan'Andriamanitra dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra fa ny vavaka aloha no atao voalohany. Mahatsiaro kely aho eto dia fanamariana tsikaritry ny mpanompon'Andriamanitra maro amin'ny fikambanana fiaraha-mivavaka. Misy fiaraha-mivavaka maro amina maromaro mihitsy amin'ny fiaraha-mivavaka hoe misy 1000, 2000, 1,000 ny mpikambana. Fa rehefa tonga ny alim-bavaka na fotoana hivavahana dia isana amin'ny tanana ary indraindray ny olona ho avy hivavaka sy maharitra mivavaka raha hanao alim-bavaka na hanao fotoam-pivavahana tena hoe ankoatran'ilay fotoana fihaonana isaky ny alahady ohatra. Eo dia tena faly satria te hihaona, te hiresaka ny rehetrarehetra, te hideradera. Fa rehefa tena hivavaka hiresaka amin'Andriamanitra dia mahalaina ny olona. Dia misy miteny misy efa olona nosorana manokana zareo no tena mpivavaka fa aleo an'zareo ireny. Dia matetika ireo olona ireo raha hitantsika any amin'ny fiaraha-mivavaka matetika dia ilay olona efa nahazo taona. Ary zareo efa mana fotoana tsy inona satria zareo efa any efa hitoeran'ny fanahy koa ireo. Nefa araka ny tenin'ny Tompo teo, tenin'ny fanahy masina dia tonga amin'izao fotoana izao ny teny amin'ny Joela 3: na ny tanora na ny ankizy na ny lehibe na ny antitra dia samy handray ny fanahy masina. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly dia tonga mihitsy ny fanahy masina nitoetra tamin'ny mpianatra Jesosy, niza ny Jaona teo izany niaraka taminy teo. Ka izay ao anatin'ny tenin'ny Tompo izay ampianariny antsika. Mila fantatsika izany ny teny izay mahatonga an'ilay hoe fa maninona moa izany zaraina koa ny tenin'Andriamanitra fa asiana ny fampaherezana. Izaho tsy miteny hoe toriteny. Misy manko dia hoe toriteny izany dia hoe natao hoe toriteny dia tsy maintsy nianatra, olona nianatra be dia nahafantatra namaky ny tena tenin'Andriamanitra dia tena hoe nanao fianarana niraty fianarana lava be. Fa ny fampaherezana izay ifampizarantsika eto foana dia angatahantsika ny fanahy masina, izy no manazava. Fanahy masina no mampiteny eto ary izy no manazava sy mampianatra antsika. Raisintsika ny andiny voalohany amin'ny Jaona 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Taorian'izany dia lasa Jesosy nihita ny ranomasin'i Galilea dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Eto izany misy hoe fa maninona ny hoe taorian'izany, izay ilay hoe tantara mitohy ilay izy. Tsy hoe tantara moa izany eto fa hoe fiainana mitohy. Fiainan'i Jesosy no tantarainy eto, inona no nataon'i Jesosy rehefa avy niresaka tamin'ny olona ny Tompo izany hoe iza no manambara anahy, fa iza marina moa izaho raha fantatrareo hoe iza marina, iza no maniraka anahako dia iza moa no maniraka azy fa Andriamanitra izany. Ny iray hozy izy maniraka azy, ary sy ny iray dia iray ihany koa. Ary Jaona mpanao batisa dia ny tantara mihitsy tsy lavitra eo. Izay mahatonga an'ilay izy hoe raha mamaky mialoha tsika tsy lavitra eo any amin'ny Jaona 3 eo dia hoe Jesosy sy Jaona mpanao batisa mitantara hoe iza marina moa izany ilay Jesosy ity. Jaona no miteny hoe io izaho tsy miendrika mahany kapany akory fa io ilay tena hoe zanak'Andriamanitra hozy izy ho avy. Izy no mamonjy izao rehetra izao. Dia izay nahatonga anazy teo hoe misy zavatra ravakitsika kely izany eo ambony eo dia niteny mihitsy Jesosy hoe efa nanasitrana olona maro izy. Efa nanasitrana olona maro izy dia efa niteny tamin'ny olona hoe avaiza moa ny fahefana mena aty. Dia avy eo izy niteny hoe ny vavolombelona tena manambara anahy dia tsisy fa tsy ny iray ihany dia Andriamanitra izany. Ka izay
mahatonga anazy teny hoe taorin'izany dia lasa Jesosy nitan'ny ranomasin'ny Galilea dia ranomasin'ny Tiberiasy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Zay efa nisy be dia be zany nisitranin'ny tompo talohan'io dia efa ny olona efa manaraka eny manomboka manaraka satria tsisy talohany. Zay zany fahapatsivana kely eto tsisy talohan'i Jesosy taonan'ny fahagagana nataon'i Mosesy. Fantatsika zay mahatonga an'ilay tenin'ny tompo nambarany tao amin'ny 6:30 teo nanao fahagagana ny tompo tamin'ny andron'i Mosesy tamin'izy namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta. Fahagagana be dia be misy hoe areti-mandoza 10. Zay mahatonga anazy hoe notonony fotsiny ilay farany hoe namono ny lahy tao amin'ny zanaky ny Ezipta izy zany, zanaky ny Farao. Dia navoaka tao amin'ny Ezipta ny zanak'Israely nipita tamin'ny ranomasina mena. Fahagagana nandeha teny amin'ny teny an'efitra izy dia zay tena hoe fahagagana nataon'ny tompo zany hoe tamin'Andriamanitra hoe nasehony fa tsy miova izy. Ary tahak'izay koa Jesosy eto nahita famantarana betsaka ny zanak'Israely zany tany Israely izy tamin'ity tao Jerosalema Jesosy no niasa efa niala tany Ezipta ny zanak'Israely efa nandresy satria nomen'ny tompo anazy hoe ndalina miditra amin'ny tany Kanana. Efa tafiditra tao amin'ny tany Kanana izy. Tafiditra tao amin'ny tany Kanana izy mbola miverina kely foana ohatrany hoe ampatsivon'ny tompo anazy foana zany amin'ilay teny amin'ny fahaenina amby 30 hoe nisy olona tao nioga sy ny olona hafa tao zany dia nesorin'ny tompo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 5:40 nge amin'ny anaran'i Jesosy teny fotsiny le amin'ny 4:30 Salamo izay nitondra ny olony nitetin'ny tany efitra fa mandrakizay ny famindram-pony izay namely mpanjaka lehibe maro teny an-dalana teny amin'ny tany efitra izy amin'izany fa mandrakizay ny famindram-pony alohan'ny hidirany tao amin'ny tany Kanana. Ka nahafaty mpanjaka malaza fa mandrakizay ny famindram-pony maty daholo ny olona izay nanakana an zareo teny an-dalana teny tsy hidirana teo amin'ny tany Kanana zany dia Jaona mpanjakan'ny Amorita. Zany no olona tao amin'ilay Kanana tao zany fa mandrakizay ny famindram-pony sy Oga mpanjakan'ny Basana fa mandrakizay ny famindram-pony ary nomeny olova ny taniny dia olovan'ny Israely mpanompony. Hitantsika amin'izany fa Andriamanitra tena hoe nanao fahagagana tamin'izany ary manomana izy ny zanak'Israely zany nanao fahagagana tamin'ny namoahany tany amin'ny tany Ezipta mandra tonga n'izy tafiditra tao amin'ny tany Kanana dia nampandresy ny fahavalo rehetra. Eto izy efa tafiditra ny tany Kanana, zay no resantsika teo efa tafiditra ny tany Kanana izy efa tonga Jesosy efa fotoana ela be aty aoriana zany io dia Jesosy mihitsy ilay tonga ilay mpamonjy teraka teo amin'ny tany Kanana tao Jesosy dia nanomboka nanao fahagagana. Tsy nisy nanao fahagagana tahaka an'i Jesosy taloha. Taona Mosesy io zany mandrapahatonga ny teo anazy misy teo anelanelany teo zany nisy ihany ny mpaminany fa nanao fahagagana tahaka an'i Jesosy teo tsy nisy intsony. Ary zay nahatonga anazy hoe ary niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao izy mba hampianany fa efa akaiky ny Pasika ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Eto zany dia mampahatsiaro antsika amin'izao fotoana androany raha fantatsika tsara fa mahagaga fa ny Pasika zao efa akaiky. Fankalazana ny Pasika io dia nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary ny Pasika ihany koa dia fotoana ifandraisan'ny Pasika fankalazan'ny Jiosy ny Pasika izay nivoahan'ny zareo tany amin'ny tany Ezipta koa dia amin'ny faran'ny volana. Mila miomana sady zany tsika fa Pasika ny tompo io dia isy foana ny fandraisana ny sabotsy voalohan'ny volana iny efa miomana fa andro fanaovan'ny tompo firavoravoana sy fanafahana io. Raha tonga amintsika zany zao teny zao ka ao anatin'ny fatorana ianao mbola ao anatin'ny fatotra
dia miomana fa hanafaka antsika ny tompo tahaka ny nanafahany reto olona marobe reto zany tamin'ny niasan'i Jesosy. 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza ny ividianantsika mofo ho an'ireo? Nataony izany mba hizahany toetra azy, fa izy nahalala ihany fa efa ataony. Dia namaly azy Filipo hoe na dia mofo vidiana amin'ny denaria 200 aza tsy ho ampy azy rehetra ananany kely avy. Eto dia mampatsiahy kely ihany koa zany fa ity tantara ity dia voasoratra ao amin'ny Matio 4:20 ny 13 ka hatramin'ny 1:20. Hitantsika izany amin'ny baiboly raha mamaky baiboly ianao. Marka 9 manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 dia ny Luka 7 10 ka hatramin'ny 17. Dia fanamarinana anankiray koa ity tantara ity ihany zany no tantarain'ny evanjely anankiefatra miaraka. Tantara sasany dia tantarain'ny ohatra hoe Matio sy Marka sy Luka fotsiny na ny famadibadika eo, fa dia izy efatra amin'ny rahalahy mihitsy no niara nitantara amin'io. Io ihany zany ny tantara izay notantarain'zareo miaraka hoe ny nampihinanan'i Jesosy ny 5,000 lahy. Hoe mahagaga zany fa tena nitoetra ary nitsatoka tao an-tsain'zareo angamba no ohatra. Sarotra moa zany hoe afaka miteny inona ny mpamaninona no io irery ihany fa tena azo lazaina zany fa tena nitsatoka tao an-tsain'izy efatra amin'ny rahalahy hoe zavatra hafa mihitsy nataon'i Jesosy tamin'io. Dia misy moa zany miteny satria samy manana ny fijeriny izy efatra amin'ny rahalahy dia samy manana ny fomba notantarainy, tsy mifanalavitra ilay tantara fa ny sasany mitantara manamafy kokoa hoe nandeha zareo nakany an'efitra. Amin'ny Jaona izy tsy tena mitantara loatra hoe lasa nakany an'efitra zareo, fa amin'ny evanjely hafa izy dia miteny mihitsy hoe lasa any an'efitra izy, lasa nakany an'efitra. Dia nefa ny olona nanaraka azy ihany. Eto zany mampatsiahy foana fa ny tompo dia tena hoe misy ifandraisany tamin'ny nanambarana tao amin'ny 7:30 teo hoe ny zanak'Israely dia nandeha tany an'efitra alohany nanomezany nanaovany ny Andriamanitra fahagagana azy hidirany tao amin'ny tany Kanana dia tany tondra dronono sy tantely, ary teo izy nanomezany hanina anazy ireo koa. Dia zay zany izy hoe eto dia Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo. Eto zany vahoaka betsaka, tsy raha ny teny izy hoe amin'ny tantara hafa raha mamaky tsara tsika zany amin'ireo evanjely hafa dia hoe ndao mba haka aina kely nareo ndao mba hisitaka kely any an'efitra amin'izay mba misy hinananareo sakafo fa tsisy fotoana akory hinanan'zareo sakafo. Kanefa teto zany dia mbola tsisy fotoana hinanana sakafo fa eo daholo indray ilay olona. Dia nanompo ny maso ny tompo dia nahita ny vahoaka nanaraka azy. Dia hoy izy hoe aiza no ividianantsika, teny tamin'ny Filipo izy zany, aiza no ividianantsika mofo ho an'ireo? Nataony izany mba hizahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Zay zany ny tompo dia mahafantatra, fa fantany ireo olona ireo. Izy ilay Andriamanitra, izy zanak'Andriamanitra mahalala ny ao am-po-tsimoloka ka mba te hiara-hiasa amintsika izay mpianatra ny fidiny, tahaka ny ataony amin'ny Filipo izany. Filipo eto dia mpianatra manaraka azy izay tena mafana fo mihitsy fa mba tiany hoe hiara-hiasa. Zay ilay hoe mila voho zany ny tompo, mila mamoha. Misy fotoana izy nandeha tany amin'ny tanàna anankiray, Betania, dia nahita aviavy dia te hihinana voany teo izy. Misy miteny hoe mbola tsy fotoanan'ny famoazan'ny avavy ilay izy fa hitany fa tsisy voany dia nozonin'i Jesosy dia lasa maina. Zay ilay fahitana
natenenin'ny fanahy masina teo. Tena hozon'ny tompo zany dia lasa maina. Zany hoe raha tsisy voany dia tsisy ninona intsony zany fa ravina fotsiny dia nitsana. Fa raha misy voany eo aminao dia mijanona le voa, zay ilay voa tsara. Raha misy voa tsara aminao ka masaka tsara dia ny tompo mila antsika dia samy hinanan'ny olona. Zany hoe tokony hohanin'ny olona tsika, tokony misy voa tsara ho raisin'ny olona etỳ amintsika. Zay ilay izy hoe aoka tsy hamafy ady. Misy olona mamafy ady, mamafy lainga, mamafy fitaka, mamafy fijangajangana, mamafy inona moa izy teo ny filazana azy teo, kolikoly. Hany ka zany no voa hitan'ny olona eny aminao ka inona moa zany no raisin'ny olona eny fa zay ihany koa no raisin'ny olona ohatra. Dikan'izany voa ratsy dia ilay arak'ilay teny teo ilay satana, ilay fahavalon'ny tompo. Fa raha voa tsara mitory ny fitiavan'Andriamanitra na mitory ny fahamasinana sy ny fahamarinana dia zay ilay voa tsara tian'ny tompo ho hita. Fa hihitsana daholo ilay ravina manakitakony. Indraindray koa zany mila hoe miomana tsara. Hoe miaraka amin'ny fiaraha mivavaka ohatr'izao zay dia ilay mpanompon'Andriamanitra ao, ilay pasteur, ilay mpaminany tena iasan'ny fanahy masina ka izy mihitsy ny tena tsara izy. Fa ny tsirairay ozy izy no ho tsaraina arak'ilay teny teo. Fanahy masina no teny amin'izany. Fa tsy ilay ny anazy dia ho tsaraina aminazy ihany zany izy amin'ny maha mpitarika azy, mpaminany na pasteur na mpanompon'Andriamanitra ho tsaraina amin'izay. Fa antsika tsirairay avy ho tsarain'ny tompo amin'ny voantsika tsirairay avy. Ka zay zany no mila hitandremantsika. Efa fantany ihany izay ataony hozy izy, fantany izay zavatra ho ataony fa ho manontany izy. Zany hoe mba te hahafantatra izy zany hoe tahaka ny ahoana moa zany ianao hiara-hiasa tokoa ve tsika sa mba hoe ilay mpanaraka fotsiny. Zay zany izy hoe tahaka ny Filipo, mba tsy hoe ilay mpanaraka fotsiny ihany zany. Be dia be zany hoe ilay mpianatra Jesosy niaraka taminy mba tsy ilay mpanara-dia fotsiny dia hoe eny fa miaraka eny fotsiny fa tiany hiara-hiasa aminy amin'ny didy sy ny asa nomena azy zany izay hanasitrana olona izy, hanasitrana marary izy. Efa sitrana daholo ilay marary, be dia be ny marary sitrana. Efa hariva ny andro tamin'ity any amin'ny tantara hafa any zany. Efa hariva ny andro dia niteny ny mpianatra any amin'ny tantara hafa zany dia niteny mihitsy ilay mpianatra mihitsy nanantona hoe efa hariva izao ny andro fa roay ireo olona ireo. Tsy misy zavatra ho an'ireo fa roay. Manana tahira zareo, fantany angamba zareo fa manam-bola ihany dia manana araka ny tenin'ny Filipo eto hoe hovidiana amin'ny dinari roanjato aza dia tsy ampy ho azy rehetra ananany kely avy. Dia amin'ny tantara rehetrarehetra amin'izy efatra eo dia samy namoaka an'io dinari roanjato io zareo. Midika izany fa nisy tena samy nahita zareo misy vola any amin'ny mpitahiry vola any. Araka ny filaza moa zany dia Jodasy no mpitahiry vola. Dia misy vola dinari roanjato. Mitovy ny fitantaran'izy efatra amin'ny rahalahy amin'io dinari roanjato io. Fa ny tiana lazaina eto zany hoe fantatry ny tompo fa misy an'izany ao ary raha ny teneniny ary angambany hoe aza kitihana ilay vola. Satria niteny mihitsy sao hoe zany izy roay dia asaivy mividy sakafo any amin'ny manodidina eny fa tsy hoarako reto. Zay zany mila mitandrina antsika zany rehefa miaraka amin'ny tompo. Rehefa misy adidy mihaino tompo antsika. Voalohany indrindra moa zany ny fianakaviana raha ohatra hoe ray aman-drenitsika dia tsy miravoravo tanana. Raha manary ny ankohonana ianao raha variana ny any ivelany dia mila mitandrina fa tiany tompo hoe izay zavatra nomenanao zany ny adidy nomenantsika eo alohantsika eo dia karakaraina. Zay zany no anankiray izay anisan'ny fampianarana teo amin'ny tompoko eto. Eto dia andiny fahavalo teo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpianany iray i Andrea, rahalahy Simona Petera dia nilaza taminy hoe misy zazalahy manana mofo varim-bazaha 5 sy hazan-drano madinika 2 aty, ho ampy. Inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Betsaka ny azo raisina amin'io hoe zazalahy mitondra mofo 5 sy hazan-drano 2. Eto zany olona ho hitantsika eo fa olona arak'ilay lohateny, olona lehilahy fotsiny no tsy ampy 5 arivo.
betsaka anie zany 5 000 5 000 nanaraka an Jesosy tena tendrombohitra tena olona be da be zany reny tena mahagaga eto fa horaisintsika zareo avy eo reo vakiantsika ny tohan'ny tantara fa eto zany dia nahagaga ao anatin'ilay 5 000 miaraka amin'ny vehivavy sy ny ankizy dia hoe inona nahatonga an'ilay zazalahy ity hoe misy olona be da be ve tao no nitondra efa lany ve ny sakafony rehetrarehetra efa voavidy daholo ve efa lanin'ny olona fa nenasy izy tsisy vidy ve sa hoe maninona izy ireny no nanana satria any amin'ny tantara hafa dia ndana jereo ndana hoe mba tadiavo hoe sao dia misy olona manan-javatra omena an'ireto olona reto dia nitady ny mpianatra dia hoe misy zazalahy io manana mofo 5 sy hazan-drano 2 fa teto dia mahagaga hoe naninona no mipoitra le mofo 5 sy hazan-drano 2 eto zany dia azontsika raisina eto moa zany efa andresantsika ny aminy amin'ny hebreo misa 7 amin'ny hebreo ny 5 sy ny hazan-drano 2 io zany 7 nisany dia 7 fahafenoana izay nanan'Andriamanitra fahefana ihany koa fa tsy hiditra lavitra amin'izay tsika fa midika zany hoe hain'Andriamanitra mamoaka zavatra ao aminao io le tamin'ny ilay vehivavy tamin'ny andron'ny Elia efa antitra izy efa tsisy nina intsony tao aminy fa mbola tonga indray Elia dia hoe hanamboary mofo amin'izay zavatra misy ao aminao nefa menaka kely sy koba kely sisa no tao aminy fa no nanomboka nanamboatra an'ilay mofo izy sy nanao an'ilay menaka dia tsy lany intsony tsy ritra intsony dia zany mahagaga ihany koa ilay zazalahy eto tsy niteny hoe za tsy omeko ny anahy fa amidiko eo zany matetika ny fitaka zao zany amin'ilay ino antsoina hoe inflation amin'ny teny frantsay rehefa betsaka ny mpitady mpanjifa ka kely ny mpamokatra kely ny vokatra dia miakatra ny vidin'entana dia manararaotra daholo ny olona mangalatra izay mahatonga ny any amintsika zany ny mpanao ino moa izy teo mpamokatra mpanao vokatra ireny hoe mpanangom-bokatra ireny izay mila mitandrina koa zany raha maheno ianao eto mpanangom-bokatra ka ao anatin'ilay fitiavan-kely satria izay ny fanao any amin'ilay vokatra any ambanivohitra any angonina mialoha ilay vokatra vary na mangahazo dia tehirizina any amin'ny vokatra any dia rehefa tonga ny fotoana hoe tena tsy isian'ny vokatra intsony dia avoaka amin'izareo ilay izy ataony lafo be misy mahatsara azy izay fa misy tena manararaotra mihitsy ary misy mitantara azy mba tsy tenenana hoe marina dia tena marina ilay teny eto fa misy mitantara mihitsy fa ny mpanangom-bokatra izay manana camion sy tsara tômôbilina tsara fiara dia manakana mihitsy mba tsy hanamboarana ny lalana any amintsika gaga tsika ratsy ny lalana Madagasikara fa misy tena manakana mihitsy hoe aleo izay ihany no mandeha satria izay manana camion tsara izay ihany ny afaka manangom-bokatra ka amin'ny fotoana izay anananay ahafahanay manangom-bokatra izay ihany no afaka mandeha amin'ireny fa ny olona tsy afaka mandeha amin'ireny dia aratsiana ratsy foana ny lalana zany tantara misy zany fa mila mieritreritra zany tsika hoe mitandrema fa fotoana zao hijeren'ny tompo ny voa efa mbo voa tsara ve tsika sa voa ratsy eo amin'ny fanarahana azy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa na tsy manaraka azy ary indray misy mieritreritra hoe izay manaraka an' Jesosy ihany no faiziny fa nizaniza Andriamanitra dia mahafantatra ny olona rehetra izy no mitsara amin'ny andro farany na isika zany miaraka aminy eo amin'ny fanjakany any an-danitra any na any amin'ny hafobe izay ambarantsika misy ny hafobe andorin'ny olona izay tsy misy afa-tsy ravina ihany betsaka ny ravina mety heverinao hoe maitso mety hoe miroborobo ianao amin'ny ravina fa tsy izy voa fa hintsany ireny dia variana any amin'ny afo ozy izy izay ilay farihy mirehitra afo andorana ny olona dia izay zany mety hoe nipoitra ilay mofo 5 sy hazan-drano 2 avy amin'ilay zazalahy izay tsy niteny tamin'ny olona hoe na niteny tamin'ny mpianatra ameo anahy ilay denari 200 fa za sisa manana mofo fa tsy niteny izy eto tsisy resaka mihitsy fa dia natolotra ilay zazalahy ilay mofo 5 sy hazan-drano 2 dia izay zany mila mahay manolotra koa tsika mila mahay mizara fa tsy mifikitra na mamia feziko fotsiny za ihany aleo hohaniko ihany raha zao ny fandehany tsy tsisy intsony kany amin'ny olona any fa aleo aloha hohaniko ny anahako na farafaharatsiny hohaniko ny anankitelo fa ny efatra no amidiko fa ny hazan-drano iraiko
Fa eto dia tena nomena manontolo mihitsy zany ilay zazalahy ho zaraina. Veriko ny andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy, misy zazalahy manana mofo varim-bazaha 5 sy hazan-drano madinika 2 aty. Fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Zay zany a, ho an'ny mpianatra indray zany eto, Andrea indray zany no miteny eto. Dia indray zany tsika amin'ny zavatra men'ny tompo antsika dia mametra. Zay no atao hoe tsy finoana. Efa men'ny tompo, efa aneho ny zavatra mety hiverina fa kely izy amin'ny fiainantsika, fa tsika ihany no efa mametra mialoha. Zao ve no men'ny tompo anamiko, inona moa ampy inona moa zany ity toetrany tsy mety ity, fa aleo io ilay talenta kely hoe talenta iray dia aleo no levona. Hoe aleviko ity toetrany tsy ampy ity fa tsy ahoana moa zany fankapanahy, eo ilay misy hoe fanomezan-tsiny an'Andriamanitra ary no be dia be. Nefa efa omen'ny tompontsika zany a zavatra izay anehoany fahagagana. Misy zavatra men'ny tompo antsika eo. Ianao ny tsirairay avy amintsika no mahafantatra izany fa eto eo amin'ny tompo zay ilay izy hoe mila entina amin'i Jesosy. Toy ny tantara manaraka io zany, mila entina amin'i Jesosy dia misaoran'ny tompo hapetrao aminy fa ho hitanao ny fahagagana dia asehon'ny tompo amintsika zany. Hoy Jesosy andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy Jesosy: asaivy mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo dia nipetraka ireo ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Eto zany miverina amin'ilay lohateny hoe ny nampihinanan'i Jesosy ny 5,000 lahy. Hoe maninona moa zany ny lehilahy ihany no resahany tamin'izany dia fantatsika fa amin'ny andron'ny zanak'Israela dia ny lehilahy no nisaina sy ohatran'ny hoe napetraka ho tompon'andraikitra zany eo amin'ny fiainan'ny mpianakaviana. Fa ny vehivavy dia mikarakara ny tokantrano. Misy vehivavy maro koa izay miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantara izay ilay hoe mila mamaky ny baiboly tsika fa misy vehivavy maro, na nifidianana amin'ny Maria, na ry Maria Madalena, na ireo vehivavy izay mpanara-dia an'i Jesosy na nomeny fananany ho entina hoe mikarakara ny asan'ny tompo dia feno. Ny vehivavy na amin'ny testameta taloha na testameta vaovao niasan'ny tompo, niasan'ny fanahy masina anehoany voninahiny. Fa eto zany ilay lehilahy no nisaina. Eto mahagaga lehilahy 5,000 teo eo zany miaraka amin'ny vehivavy, fa ny lehilahy no resahana. Amin'izao fotoana izao raha hoe lehilahy 5,000 mahita olona anankiray manaraka zany dia miteny ilay Jesosy hoe zao tenenina aminazy, inona moa zany tenenina eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy, asaivy mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo dia mipetraka ireo tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Jesosy zany no miteny ery alavitra ery hoe na miteny tamin'ny mpianatra. Io zany ilay mila miresaka amin'ilay miasa ihany koa zany. Miteny tamin'ny mpianatra ndana teneny ireo olona ireo be dia be zany nefa ny mpianatra ataoko hoe 12. Dia miteny ilay mpianatra isaky ny hoe mpiantrana ireo manaova tokony 50. Any amin'ny tantara hafa any zany misy miteny an'izay koa hoe 50 no nanao tokony. Dia mihaino ilay lehilahy. Amin'izao fotoana izao na fantatsika tsara fa ny lehilahy dia tsy mihaino izany, mafy loza izy ny fiteny. Hoe tena rara hoe maninona moa zany ireto lehilahy ireto tena mihaino tokoa. Inona marina no tena fahefana tao amin'i Jesosy tao. Misy ny lehilahy na dia tena hoe amin'izao fotoana izao moa zany hoe misy hoe tahotra. Amin'ny tahotra hitantsika tsara ny fitantanana ho an'ny mpitondra dictateur sy an'ireny fa ny tahotra no mahatonga ny olona mipetrapetraka zany. Fa matoa zany izy mihaino an'i Jesosy. Jesosy tsy hoe masiaka, Jesosy ary nanasitrana amin'ny marary. Mety anisan'ilay nisitranana daholo ve ireo lehilahy ireo? Sa nahita an'ilay fanasitranana fa dia tsy miteny ireo. Mahagaga hoe mangina. Amin'izao fotoana izao indrindra ny lehilahy dia menomenona sy mandà foana. Hoe raha vitan'io Jesosy io ve ahoana tsy tokony vitantsika, fa iza marina moa io zany io. Ny zavatra nataon'zareo aoriana kely io zany efa niresahantsika teo satria zareo lehilahy matanjaka be dia ndao raisina-keriny. Hitanareo izay ny lehilahy izay ilay fahefana ihany andao amin'izay raisina-keriny, tsika matanjaka fa andao raisina-keriny. Fa matetika Jesosy na ho samborina-keriny ary dia tsy voasambotry ny olona fa ohatran'ny hoe misy fomba izay anakonany ny fanahy masina azy zany manala anazy eo amin'ilay olona izay mifarombaka.
hoe izy teo an-tendrombohitra teo hitan'ny olona be dia be teo hoe tampotampoka teo dia tsy hita tampoka indray fa zay ilay fahefanamehan'ny tompo ihany koa zany amin'ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao. Eto manontany ianao hoe maninona moa izany nanaiko ho samborina dia hoe nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana fa efa teniny izany tsisy manala ny aiko hozy izy tsisy manolotra ny aiko afa-tsy izaho ihany sy ny ray. Jesosy no nanapa-kevitra hanolotra ny aina ho famonjena arak'ilay teny teo hoe mpamonjy. Noho ny famonjenantsika dia nanolotra ny aina izy ho antsika fa tsy ny lehilahy na ny olona teo amin'ny fiarahamonina miteny hoe ndao sa hoe tsy maintsy samborina na efa nisambotra azy ary ny olona mbola nazerany ary anie ireo miaramila nisambotra azy teo ireo. Fa nanaiky izy hitondra ny otantsika zany dia tena hoe mitondra ny mafy. Zay zany mila ao amin'ny tantara, mila izay foana ao anatin'ny tantara. Zay vakiantsika any Matthieu, Marc, Luc, Jaona sy ny asan'ny apôstôly hoe nandalo mafy io tompo io ho tonga ho famonjena ho antsika. Izy ilay mpamonjy arak'ilay anarana nitenenintsika tamin'ny hoe Hébreu teo hoe Yesoa dia mpamonjy ny dikan'izany. Ka androany ianao maheno ny tompo androany, manao fagagana izy na nasitrana izy nanaiky ny olona maro tamin'izany mipetraka amin'ny lehilahy maro dia manekeko fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Fa aza manamafy ny fo hozy izy. Amin'ny Hébreu any izy miteny an'izany aza manamafy ny fo. Anio ianao raha mihaino ny tenin'ny tompo dia aza manamafy ny fonao fa raiso. Efa niresahana izany tamin'ny fibebahana teo hoe mibebà ianao mialà amin'ny fahotana rehetra fa aza manamafy fo fa mandrakizay hozy izy ny famindram-pony. Mbola fotoana izao hamindran'ny tompo koa fa rehefa tonga izy ho avy ny tompo hiverina eny amin'ny rahona lanitra ahita ny finoana ve izy, ahita olona mendrika ve izy fa izay masina sy marina ihany hozy izy no hitan'Andriamanitra. Ka izay ilay izy zany hoe nipetraka hozy izy dia nipetraka ireo ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. 11 dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra izy dia nizary izany tamin'izay nipetraka ka hihinana ary ny hazan-drano koa dia arak'izay nilaina. Ary rehefa nisaotra, io ilay resaka nataontsika teo hoe atoloran'ny tompo izay eo amintsika. Aza fenina na tsy misy ary mety tsy manana mihitsy ary ianao mieritreritra hoe tsy misy mihitsy fa misy. Ataoko angambany hoe samy men'ny tompo daholo matoa tsika indrindra ho antsika izay manaraka amin'izao hoe vidéo izao matoa zany tsika afaka manaraka vidéo ohatran'izao mba misy kely ihany men'ny tompo antsika fa te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Tsika tsy mitory ny fitahiana sy ny évangile de prospérité eto fa ny fahasoavana, fahagagana ataon'ny tompo amin'ny fiainanao. Mety marary ianao dia hosotrahan'ny tompo. Mety hoe sahirana, mety hoe misy ady fa ho tonga ny tompo aneo ny fahasoavana, anatsitrana sy manafaka antsika arak'ilay teny teo hoe aza matahotra devoly fa roa izy ary aoka ny Satana tia hanjaka ao amin'ny fiainantsika. Somary misy écho kely aty amiko fa tsy haiko na hoe maheno torana va? Ka izay misy satria tapaka ilay izy teo satria efa adiny roa dia Ay, miverina feonao. fa miandry kely zany maheno moa zany tsy haiko nareo na maheno koa fa za aty irery ihany mety maheno. Fa toizantsika ny famakiana ny tenin'ny tompo sy ny fanazavana zany. Dia arak'ilay teny teo hoe rehefa nisaotra ny tompo tamin'ilay mofo sy ny hazan-drano dia niseho ny fahagagana. Dia inona no teneniny? Amin'ny anaran'i Jesosy andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Azafady zokiloka mahitsy ve ianao? Azafady eto. Miverina ilay feo azonao tapahana kely ve ny micro-nao angamba dia izay vao mandeha vaovao azafady. Vonona kely aloha dia averina lumenao indray.
Amen. Ay mbola miverina ihany. Angamba tsy maninona fa ho tohizantsika sy efa nisy efa mamarafarana ny teny ihany zany tsika eto. Tsy haiko na sahirana be tena ny sekoho be. Misy ihany fa azo ifiana eny aloha e, mino fa mety ihany. Zay moa zany arak'le teknika rehefa mahatsela ny fotoam-pivavahana dia misy fotoana tapaka ilay izy de manomboka misy écho zany le fotoana satria zay mianadahy moa zany ny fanalava. Ka zay mahatonga anazy hoe izy zany no mampiditra fa ahafahako mizaha reto dia zay mahatonga le misy écho fa tsy maninona fa efa maraparana ny tenin'ny tompoko dia arak'le teny teo zany tena voky ny olona ary nangonina ny sisa tsy lany. Dia andiny fahatelo amby folo amin'ny Saosy hoe dia nangonina ka nahafeno arina 12 ny sombintsombiny mofo varim-bazaha 5 izay ambiny tsy lanin'ny mpihinana. Zay zany asa tsisy intsony le écho fa angamba maheno tsara daholo ihany tsika dia misaotra ny tompontsika, misaotra ny fanahy masina. Dia zay zany hoe misy rehefa tena miaraka amin'ny tompontsika ka misaotra ny tompo, zay ilay apetrao amin'i Jesosy fa isaorana na misaotra ny tompontsika dia ahagaga amin'io fahagagana izy ary mila mangina zany. Eto moa zany arak'le teny teo hoe le lehilahy teo zany nasaina nipetraka 50 toko 100 toko fa nangina ireo. Na ny zaza-maham-behivavy ary de nangina de nipetraka koa. Ary ireo dia mipetraka amin'ny nasain'i Jesosy mipetraka amin'ny teny amin'ny ahitra maitso. Eo zany misy dikany maro koa amin'izay fa tsy ho resahantsika eto fa mila mipetraka tsika de mitombona tsara. Mila tono zany eo am-piandrasana ny valim-bavaka, eo am-piandrasana ny famindram-po, ny famonjena ataon'ny tompo. Mila mitony, mila mipetraka tsara, mila mitombona araky ny fiteny gasy mihitsy de mila mitombona fa tsy mbola matetika de zay taitaitra zany tsika na maika loatra ka indraindray tsy maharitra. Fa mila maharitra zany zay ilay hoe mila maharitra mivavaka. Tenin'ny tompo izay nomeny tamin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ity herinandro ity de hoe aoka hozy izy ny fangatahanareo ho amin'ny fifonana sy misaorana ary am-bavaka. Mila mivavaka tsika, mila misaotra, mila mifona. Zay zay efa ataontsika amin'izao fotoana izao. Dikan'le misaotra zany mety hoe manaiky ianao fa hamaly vavaka ny tompo dia mila mipetraka tsara fa ho gaga ianao fa tahaka ny fahagagana amen'ny tompo teto dia averiko tsara ihany andininy 12 manomboka andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany angono ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Zay zany aza manarinary zavatra ihany koa. Mila mitandrina tsika amin'ny zavatra izay omen'ny tompo antsika. Dia nangoniny ka nahafeno arina 12 ny sombintsombiny ny mofo varim-bazaha 5 izay ambiny tsy lanin'ny mpihinana. Mahita an'izay tsika izay ilay hoe fahasoavana, fahagagana. Arak'le teny teo tsy hitory ny fitahiantsika eto fa hitory ny valim-bavaka. Hanao valim-bavaka aminao ny tompo arakaraky ny zavatra nangatahanao zany. Dia aneho zavatra mihoatra izy noho izay zavatra eritreretintsika ary. Zay koa ilay aza manahy hozy izy aoka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no entinareo manambara zay zavatra angatahanareo. Ka dia mahaiza mahatoky ny tompo. Tsy tahaka an'ireto 5 lahy reto. Misy tantara ihany koa tsy mifanalavitra an'io zany mitovitovy amin'io amin'ny Matthieu toko 5 andininy 12 sy 9 dia niraisin'ny Marika koa io tantara io amin'ny toko 9 andininy 1 ka hatramin'ny 10.
ny namokisan'i Jesosy 4,000 indray zany zay. Mitovitovy amin'io tantara io ihany fa 4,000 no nivokisany. Eto zany ilay 5,000 dia izy 400 mihitsy no nitantara Matthieu, Marc, Luc, Jaona. Ka zay mila mahatoky ny tompo hatramin'ny farany tsika ary tsy tokony hisalasala. Dia araka ny teny enoy zany ny tenin'ny fanahy masina fa mila voa koa tsika, voa tsara fa tsy ho ravina fotsiny dia miara-miasa amin'ny tompo. Tahaka nataon'ireto mpianatra reto dia manara-dia azy, manaiky ihany koa. Rehefa niteny Jesosy hoe izao inona ny zavatra ataonareo, misy inona any ambadibadika any dia nitady ireo fa tsy hoe mipetrapetraka fotsiny. Dia rehefa nasaina napetraka ny olona ireo dia miteny fa tsy hoe 5,000 lahy ireo, misy sasany matanjaka be hanahirana izany raha ohatra hoe apetraka an'ireo olona ireo. Fa dia nanaiky ireo mpianatra ireo dia nanaiky sy nizara dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Eto koa dia mampatsiahy ny tompo eto hoe Jesosy zany rehefa nivavaka nisaotra dia nanomboka nizara an'ilay mofo. Mahagaga eto hoe isaka naka mofo iray izy dia nomeny ny mpianatra, nampitainy tamin'ny mpianatra dia lasa ny mofo be da be sa ahoana ny zavatra niseho fa nanomboka nizara izy. Rehefa voazara ny mofo 5 dia ilay mpianatra nanomboka nizara dia ny olona avy eo no mizara nanomboka mihinana dia mampita ny eo akaikiny satria tsy afaka andeha hizara ho an'ny olona 5,000 mahery miaraka amin'ny zaza amam-behivavy ilay mpianatra. Hoe sisikany dia ho alina eo foana koa ny andro. Fa nasaina nampitain'ny olona angambany izy ohatra. Hoe ity mofo anao dia bazara ao amin'ny hafa eo koa. Fa tsy nety lany. Fa samy nahazo daholo ny tany ambadika tany nisy ambiny 12 sobika ary. Zay zany mila mahay mizara tsika amin'ny manodidina fa tenin'ny tompo zany. Mahaiza mizara hozy izy ho an'ny mpikamboty, ho an'ny manano tena. Eto dia mbola mampatsiahy ny tompo fa ilay mizara zany matetika fakapanahy ataon'ny olona dia mizara hoe tsy maintsy manao adidy eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiaraha-mivavaka. Fa ny tena tenin'ny tompo dia ny mizara ho an'ny mahantra, ho an'ny mpikamboty sy ny manano tena. Zany no tena tiany, zany hozy izy ny tena fivavahana tsara. Any amin'ny Jakoba izy mitantara an'izany ka dia misaotra ny tompo tsika amin'ny teniny. Vakintsika ny amin'ny 14 sy 15 farany hoe amin'ny anaran'i Jesosy aroy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy. Ity tokoa no ilay mpaminany izay tonga eto amin'izao tontolo izao. Eto zany dia nomeny olona anarana izy hoe mpaminany indray Jesosy eto. Amin'ilay anarany fantatsika hoe Yesoa, fantatry zareo io ilay hoe Yesoa mpamonjy. Zay mahatonga zareo nihazakazaka teo. Fa eto indray dia lasa hoe mpaminany. Hoe mahay ny zavatra rehetra, miaraka amin'Andriamanitra, mihaona amin'Andriamanitra tokoa. Dia ilay mpaminany koa dia mitovy amin'ilay Mesia ihany koa. Io ilay ho avy. Io ilay voahosotra. Dikan'ilay Mesia koa zany dikany hoe Mesia, Kristy dia ilay voahosotra. Io ilay mpaminany izay nosoran'Andriamanitra. Dia inona nataon'ny olona rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny ataon'ny mpanjaka dia lasa indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Fa niresahantsika teo zany fa izay ny fanjakan'ny tompo tsy aty amin'izao tontolo izao. Eo zany mbola mampatsiaro antsika raha misy mitantara na miresaka momba ny hoe andao ho raisitsika ny fanjakana, mitoro ny filazantsara, ho raisitsika io fitondrana io fa ho antsika io. Ka mpanompon'Andriamanitra izy dia mila mieritseritsika. Jesosy tsy eo amin'ny politika fa ny famonjena ny fanahin'ny olona, izay ny tena tanjony. Na tamin'izany ary tamin'ny andron'ny zanak'Israely, izany no tadiavin'ny zanak'Israely, izay nahatonga ny zanak'Israely Israely zany nieritreritra tsy io zany hoe Mesia tonga zany satria ny ao an-tsainy zareo ireo dia ny hoe handray fitondrana dia ho lasa matanjaka be ny zanak'Israely. Tsisy haresy intsony ny firenena manodidina satria izany no noeritreretin zareo Mesia. Fa Jesosy ilay mpamonjy dia mamonjy ny fanahy, tsy ho latsaka any amin'ny elo, tsy ho very fa ho tonga eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Dia izaho araka ny teniny tamin'ny mpianany hoe mba tiako ireo hahita ny voninahitro any amin'ny misy azy zany any an-danitra any. Araka ny teny efa nambara teo zany mahazo tokoa ianao zany mamaky ny Apokalipsia fa zany no mampiseho be da be mihitsy ny amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra
sy ny fiavian'i Jesosy sy ny hitandremantsika mba tsy andeha amin'ny faharatsiana fa na ianao zany any amin'ilay fahafatesana faharoa dia any amin'ny elo, any amin'ny hafobe na miaraka amin'ny tompo eo amin'ny fanjakana. Dia misaotra ny tompontsika amin'ny teny enga anie zany tsy hivelona foana amintsika tsirairay avy fa hamoa sy hiroborobo amin'ny fiainantsika sy amin'ny ataontsika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany efa manao velomanao sady ahako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sy tafon'ny tompo zany dia mbola eo aneto foana isika na mbola tsy tonga ny tompo. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Ampitaiko amin'ny mama Felisia ny fotoana. Aleloia. Ny tiako mantsy ny micro teo satria ilay izy avy taty aminahy ilay feo neninao zany nampisy an'ilay écho satria ilay tapaka ilay enregistrement dia iverina ndraika saotran'i Jesosy saotran'ny tompony amin'ny teny izay nomeny tompo dia izay zany tompoko ny fotoanantsika anio saoranan'i Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay azontsika na ny hira hatramin'ny fiandohana ny fanahy masina no nitarika ka samia mahery daholo tompoko. Dia raha mbola tsy tonga ny tompo ary na mbola tsy miala eto ny ray amintsika tsirairay avy dia mbola fankahita ao zany tsika zany amin'ny herin'ny anio mbola eto zany tsika mihaona eto mitondra ny tenin'Andriamanitra eto indray izay menada amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia mahereza tompoko dia veloma indray ary eo. Aleloia. Amen.